Aleloia, aleloia, aleloia. Mbola faly miaraba anareo tsiraray averan-tany izay menadahany io asabata voalohan'ny volana febroary 2025. Ry ava-malalo amin'ny tompo, ny rahateo dia falorana saotra ho an'i Jesosy. Saotra ho azy, tera ho azy irery any satria izy no Andriamanitra, izy no lehibe indrindra, izy irery no mendrika omem-boninahitra tompoko, izy irery ihany. Ambony ny fitiavany antsika tsy takatsika heverina izany. Alohan'ny anombohantsika ny amin'ny fotoana rehetra dia arivavaka aloha isika, dia aorian'izay andreten'Andriamanitra fo isika ho an'ny fibebahana. Dia aorian'ny fibebahana dia afaka miomana ianareo satria fandraisana fanasana tompony io hoentin'ny evangelista Erika
dia matoky fifaniomana ianareo izay andray zany eran-tany zany. Rehefa vita afa-tsy tamin'ny ranobe ianao dia afaka mandray ny fanasany tompo izany. Ry havana hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra satria ny famindram-pony irery ihany no ahafahantsika toy izao. Ahafahantsika mivory eto n'aiza n'aiza no misy antsika. Izy irery ihany mbola afaka mamindra fo amintsika zany. Ny tompo irery ihany, ny fahavalo dia mampijaly antsika ny fahavalo. Mitady isa segondra ny fahavalo anapotehana antsika. Tokony mitandrina mafy dia mafy isika. Raha misy zavatra miseho eran-tantsika dia teny efa zava-doza ny miseho eran-tany. Ka anandratra an' Jesosy isika hiantso ny fanahy masina hitarika izao fotoana izao ary koa hampahirentsika tsiraray avy. Hivavaka isika tompo, asandrato ny vavakanao. Aza mijery fotsiny anay menada eto ianareo fa mivavah. Mivavah zay le ho avy Jesosy ho an'ny tsiraray avy fa tsy anay menada fotsiny ihany akory. Fa mivavah tena mandraisa mihitsy andraikitra eo anatrehan Jesosy ho an'ny fanahinao. Ary hivavaka isika tompo satra ny tompo. Jesosy malala ho misaotra mankasitraka feno anao. Midera Jesosy io ny amin'ny mbola famindram-po nomenao anay anio. Afanay mbola mivory eto Jesosy io. Izay tsiraray averan-tany tompo. Mangataka ny famindram-ponao Jesosy io. Oky ianao anatrika izao fotoana izao. Tompo, oky ianao ampangina ny kotaba rehetra eran-tany Jesosy io. Ny amin'ny manodidina anay koa tompo. Fa oky ianao Jesosy no hoeninay. Ny feonao rery ihany tompoka no hisandratra. Oky ianao ampianatra anay fanahy masina o. Oky ianao niaraka aminay eto mandra-patapitry ny fotoana. Ary koa aoriana ny fotoana dia oky ianao eo aminay mandrakariva. Ny voninahitra ho anao Jesosy ny dera ho anao. Mitongava tompo fa mila anao izay zanakao tsiraray avy. Ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Alleluia. Amen. Amen. Ny ten'Andriamanitra hoentsika amin'ny fampibebahana zany hibebahantsika dia salamo voalohany. Salamo voalohany io no hoentsika zany amin'ny hibebahantsika zany. Salamo voalohany dia hovakintsika zany io amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Salamo voalohany misy andininy anaky enina izy io. Dia mangataka aminao tena iaino tsara mihitsy loatra sendra tsisy baiboly any aminao. Vakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ny titre ato amin'ny baiboliko dia manambara hoe ny tena fahasambarana. Izany ny titre hita amin'ny baiboliko. Hoy ny tenin'ny tompo hovakiko amin'ny anarany. Sambatra ny olona izay tsy manaraka ny fisainany ratsy fanahy, sady tsy mijanona eo amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'ny tompo no sitrany. Fa ny lalànany tompo no sitrany. Eny, ny lalànany no saintsaininy andro aman'alina. Tahaka ny azo ambolena eo amoron'ny rano velona, izay mamoa amin'ny fotoanany izy. Tsy mba malazo ny raviny, ary atao lavorary avokoa ny asany rehetra. Tsy mba toy izany kosa ny ratsy fanahy, fa toy ny akofa aelin'ny rivotra izy. Noho izany, tsy hijanona eo amin'ny fitsarana ny ratsy fanahy, na eo amin'ny fiangonan'ny marina ny mpanota. Fa fantatry ny tompo ny lalan'ny marina, makany amin'ny fahaverezana kosa ny lalan'ny ratsy fanahy. Amen. Ry havana, foy ilay teny fa tena mampatahotra. Mampatahotra io ten'Andriamanitra satria mizara roa zany. Ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Hibebaka isika rehefa avy eo. Iza amin'ireo no misy antsika. Ao anatin'ny tsara fanahy isika sy anatin'ny ratsy fanahy. Ry havana, mila antsika tena matahotra mafy mihitsy an'ny tompo satria efa tonga mitsara sady Jesosy. Efa tonga sady ny fitsaran'Andriamanitra. Hoy ny teny tompo amin'ny andiny voalohany dia izay tiany fanahy masina zany idinantsika eo vakiko amin'ny anarany. Sambatra ny olona izay tsy manaraka ny fisainany ratsy fanahy, sady tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Hatreo aloha zany. Ry havana, tsika zany sambatra raha ohatra zany isika ka tsy manaraka ny fisainany ratsy fanahy. Iza moa ilay ratsy fanahy? Mila mitandrina isika fa marobe ny olona manana fisainana ratsy. Izay atao hoe ratsy fanahy. Ilay fisainan'ilay olona rehefa ratsy
dia indraindray mitarika antsika anota. Eza le fisanana ratsy fanahy. Tsy le olona iny akory no hoe iny akory no ratsy, fa le devoly ao anatiny de lasa ratsy fanahy le olona. Zay mantsy le izy satria fanahy ratsy ny ao anatiny. Zay no mahatonga antsika hoe mila manavitra fanahy. Satria misy olona voafatotra tsy fantany akory voafatotra le olona. De zay no mahatonga ny délivrance. Ry havana tadiavy ny fanafahana anao. Ao Antananarivo efa misy toby ao Antananarivo, ho anao zay ao Antananarivo. Afaka manafaka anao Jesosy. Tadiavo ny délivrance anao de mbola afaka misy fotoana isika. Any Tamatave koa efa misy vondrombavaka any Toamasina. Tadiavo ny fanafahana anao. Satria raha mahatsapy anao hoe mizavatra tsy mety anatin'ny tenanao de devoly izay. Devoly izay tompoka mila afahana. Aza manaiky hipetrahan'ny fanahy ratsy. Ny tenanao ve de omenao any Satana. Zay kely izy. Aoka isika hiala amin'ny ratsy. Aoka isika hiala amin'ny ratsy. Ten'Andriamanitra manambara mihitsy hoe sambatra ny olona izay tsy manaraka ny fisanany ratsy fanahy. Ry havana raha manaraka fisanany ratsy fanahy sika de tena ho very. Ho very tahaka ny ratsy fanahy. Mila mitandrina mafy de mafy zany isika. Efa hentsika zao lay olona miteny eo alohantsika fa mizavatra tsy normal, mizavatra ratsy. Teny fatsikana. Hentsika zao fa tsy mety de mbola manaraka ihany isika. Zay le hoe manaraka ny fisanany ratsy fanahy. Mila mijoro tompoko, mila miova raha teo any an-danitra. Satria ny tompo tsy afaka navitra anao ohatra ka manaraka koa ianao. Tena mila mitandrina mafy de mafy isika. Mila mijoro isika. De hoy ten'Andriamanitra koa hoe sady tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota. Tanareo zany. Lalana falehan'ny mpanota tokony tsy mijanona eo isika. Tohizo lalanao any an-danitra. Aza mijanona amin'ny lalan'ny mpanota. Tohizo hatrany an-danitra ny dianao tompoko. Aoka isika tena hijoro tsara de ho tonga any an-danitra. De hoy ten'Andriamanitra hoe ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Amen. Ry havana be deaibe ny olona mpaniratsira. Ny olona tsy manaja. Dia mbola mipetraka eo ihany va ianao? Miala. Aza mankasitraka ota. Ahoana moa no ankasitrahanao ota? Hitanao zao zavatra tsy mety. Ry havana aza manaraka foana fa miova raha teo any an-danitra. Raha teo any an-danitra. Andininy faharoa. Fa ny lalànany tompo no sitrany. Eny, ny lalànany no saintsainy andro aman'alina. Amen. Ry havana, raha misaintsaina antsika ny lalàn'ny tompo zany lalànany tompo. Zany hoe lalàna nomen'Andriamanitra io. Maro be ny lalàna nomen'Andriamanitra. Fantatsika tsara fa raha mamaky tsika manomboka any amin'ny bokin'ny Leviticus, Exodus, Leviticus, Deutéronomie, be deaibe ny lalàna nomen'Andriamanitra. Tadidio tsara fa lalàna toy ny didin'Andriamanitra ihany io. Satria Andriamanitra miteny hoe zao tsy maintsy atao de tsy maintsy arahantsika io. Tsy maintsy arahantsika zanak'olombelona. Ary no tonga Jesosy dia niteny hoe tonga zany ny tompo tsy hanafoana ny lalàna fa natanteraka ny lalàna. Tonga izy hanatanteraka ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ka isika zany de tokony tena hoe lalànany tompo no sitraka antsika zany, sitraky ny fontsika sy fanahintsika. Eny, ny lalànany no saintsainy andro aman'alina. Zay le fahasambarana. Aoka tena ho tanteraka amintsika izany, tena iainantsika tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ny lalànany tompo tokony arahantsika tanteraka de ho sambatra isika. Zay zany ny fahasambarana. Andininy fahatelo. Tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izay mamoa amin'ny fotoanany izy, tsy mba malazo ny raviny ary atao lavorary avokoa ny asany rehetra. Amen. Zay le izy tanareo. Mazava tsara. Tena ho tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona zany isika. Rehefa tena manaraka tsara an Jesosy. Alleluia. Alleluia. Rehefa tena manaraka tsara an Jesosy dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona. Ry havana, voakolokolo tsara izany. Tsy maina izany, tsy simba izany. Fa voakolokolo tsara. Andriamanitra no mpamboatra. Oka ianao hamaky ny any amin'ny Jaona 2:20, ny amin'ny voaloboka sy ny sampany. Andriamanitra manamboatra antsika rehefa tena ao am Jesosy isika. Izy no voaloboka. Isika no sampany. Zay ny any amin'ny Jaona 2:20. Andriamanitra no mikarakara antsika. Zay le eto amin'ny ten'Andriamanitra hoe tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona.
izay mamoa amin'ny fotoanany izy. Tsy mba malazo ny raviny ary ataony lavorary avokoa ny asany rehetra. Amen, aleloia. Tena tsy mba malazo zany ny ravintsika zany, zany hoe isika zany dia mahery foana zany, mahery foana. Voakolokolon'Andriamanitra tsara ary mamony amin'ny fotoana zany. Andiny faefatra, tsy mba toy izany kosa ny ratsy fanahy. Zava-doza eto, hitanareo izany. Tsy mba toy izany kosa ny ratsy fanahy, fa toy ny akofa aelin'ny rivotra izy. Amen, ry havana. Toy ny akofa aelin'ny rivotra ny ratsy fanahy. Miverenaingana amin'ny Jesosy. Raha mahatsapy ianao fa ratsy fanahy ny fiainanao, miverenaingana amin'ny Jesosy. Toy ny akofa aelin'ny rivotra. Ry havana, any amin'ny Jaona ihany, ao amin'ny 10 dia manambara ten'Andriamanitra fa izay tsy mamozany dia ho angonon'Andriamanitra, dia ho atsipiny any amin'ny afo, tsy mety maty zany. Izay zany ilay tsy mamozany dia any amin'ny afo tsy mety maty, any amin'ny afo be zany. Dia manambara mihitsy fa toy ny akofa aelin'ny rivotra izy. Rehefa maina, rehefa tsy mahavita ninina tsy anaovana azy dia rofin'Andriamanitra dia atsipiny any amin'ny elo. Ry havana, zava-doza ny elo, zava-doza ny elo ka tokony atahotra mafy dia mafy isika. 15, noho izany tsy ajanona eo amin'ny fitsarana ny ratsy fanahy, na eo amin'ny fiangonany marina ny mpanota. Amen, hitanareo izany. Tsy ajanona eo amin'ny fitsarana ny ratsy fanahy, tonga dia any amin'ny elo zany. Ho avy ny fitsaran'Andriamanitra, ho avy ny fitsarany. Tonga dia very mandrakizay ny fanahin'ny olona ratsy fanahy. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto. Tsy ajanona eo amin'ny fitsarana ny ratsy fanahy. Ry havana, mila tsika miverina aingana amin'ny Jesosy. Ary koa ten'Andriamanitra na eo amin'ny fiangonany marina ny mpanota. Amen. Io teny io dia tena hoe mampieritreritra be anahy io teny io. Averiko indray mandeha hoe na eo amin'ny fiangonany marina ny mpanota. Hitanareo io verse io. Io dia zavatra mampagagay tany amin'ny Toby rehefa mivory, rehefa mivavaka zany ny Sabata. Na koa zany hoe raha misy olona tonga ohatra ka mivavaka ohatra ny amin'ny fotoam-bavaka ny alina io zany na ny maraina zany, satria misy foana zany fotoam-bavaka zany eo amin'ny Toby ny maraina, dia ny hariva zany dia eo koa zany ny Sabata. Zavatra miseho nampahafantara fanamasina tamiko tena zay mihitsy hoe tsy tafajanona zany eo fiangonany marina ny mpanota. Tsy maintsy mivoaka ny devolin'le olona rehefa eo mpivavahana. Izany hoe ao anatin'ny fivoriana masina dia tratra foana le fahavalo. Mivoaka foana le devoly, tonga dia manomboka ny délivrance. Zay le hoe na eo amin'ny fiangonany marina ny mpanota zany hoe tsy tafajanona. Tsy le olona akory tsy tafajanona eo, fa le devoly ao anatiny voaka eo, tonga dia fantatra hoe io fa mihetsika le izy. Satria vao mandroaka devoly anatin'ny vavaka fotsiny dia tonga dia manomboka mihetsika ilay devoly anatin'ny olona. Satria zay le ten'Andriamanitra hoe noho izany tsy ajanona eo amin'ny fitsarana ny ratsy fanahy na eo amin'ny fiangonany marina ny mpanota. Amen. Ry havana, oka isika tena hitady ny fanafahana ny fanahintsika. Hibebaka antsika rehefa avy eo. Hoy ny amin'ny 9 farany, fa fantatry ny tompo ny lalany marina. Aleloia. Misaora ny tompo. Fa fantatry ny tompo ny lalany marina. Fantatry ny tompo ny lalantsika zany tompoko. Raha mahatsara hoe marina ianao, aza mbao manaiky hoe tsy marina. Miova, miova. Aoka mba ho anisan'ny masina ho any an-danitra. Marina fa ndraindray tsika reraka, fa mijoroa nefa tsy verina minota ratsy. Ambarako eto so dia miteny hoe mama Felicia miteny hoe ndraindray tsika reraka. Fa tsy anota be takanina akory, mitandrema tompoko, mitandrema tompoko. Eo ny avizanana. Eo ihany koa ny indraindray fahatezerana kely na farerahana kely, fa tsy hoe kory andeha hanota be, tsy atopo, tsy atopo. Tsy azo vazivaziana mihitsy Andriamanitra, fa zay afafontsika no jinjaintsika. Dia ho koa ny ten'Andriamanitra eto hoe azafady, mankany amin'ny fahaverezana kosa ny lalany ratsy fanahy. Amen, hitanareo zany. Mankany amin'ny fahaverezana kosa ny lalany ratsy fanahy. Ry havana, ny lalany ratsy fanahy dia mankany amin'ny fahaverezana. Afo be izany. Afo be izany. Hibebaka isika. Andohalika antsika hibebaka, hitolona tena antsika anatrehan'i Jesosy. Hoe teo amin'ny tompony momba anao. Hoe teo amin'ny tompony momba anao. Anatin'ny tsara fanahy va ianao sa anatin'ny ratsy fanahy?
Ibebaka satria tsy marina natrehan Jesosy mila antsika manantona azy, mangataka famindram-pony mba hamelany antsika. Ao aorianan'izay dia androaka devoly isika, aza matahotra mandroaka devoly, roa fahavalo aza vela mipetraka amin'ny fiainanao akory, roa izy dia andositra anao. Aorianan'izay dia raisiny zokerika ny amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo ary koa mbola bebaka anao satria ohatra ka hoe handray Jesosy tompo sy mpamonjy fiainanao ianao, satria tsy maintsy mandray Jesosy tompo sy mpamonjy fiainantsika tsy vao tafiditra ny lanitra. Nefa ny alohan'izay mandray an Jesosy tompo sy mpamonjy fiainanao ianao mino fa izy Andriamanitra, dia atao batisa amin'ny rano be tahaka an Jesosy, dia manaraka azy amin'ny famarinana sy fahamasina zay vao tafiditra ny lanitra tompo. Zay vao anatin'ilay hoe marina araka ny tenin'Andriamanitra eto. Andohany ka isika ibebaka natrehan Jesosy hoe teo amin'ny tompony momba anao, aoka antsika tena hitandrina mafy mba tsy ho toy ny akoho fa elon'ny rivotra zany, fa isika tena hoe ho an Jesosy irery ihany ka ho tafiditra any an-danitra. Andohany ka isika to. Eto amin'ny tompony tenanao, Jesosy ihany no mahalala ny momba anao. Jesosy tompo, indreto izahay Jesosy mandoalika eo anatrehanao, eo anatrehan'ny seza fiandriananao. Jesosy tompo, tonga aminay ny teninao anio Jesosy, fa mila izay Jesosy malala o, makatoa anao Jesosy. Eny tompo malala o, mandeha amin'ny famarinana sy ny fahamasina. Eny tompo malala o, mba ho toy ny azo ambolena amoron'ny rano. Eny Jesosy io, rano velona ho ianao. Ka ity zay tompo mangataka ny famindram-ponao, mamelany eloka i Jesosy io, zay mibebaka aminao amin'izao ora sy fotoana izao. Mifona aminao aho Jesosy satria tsy mendrika. Oka ianao eny fibebazana ka ho tsirairay averan-tany. Mamelany eloko tompo. Sasao amin'ny ranao aho Jesosy. Eny tompo malala ao ny fisainako, satria araka ny teninao mba ny fisainanay mba fisainana madio tompo, fa tsy anaraka ny fisainany ratsy fanahy. Mifona aminao Jesosy ny fisainanay tsiraray avy, tsy araka ny sitraponao. Diovy ny saiko Jesosy, diovy ny saiko mba adio eo anatrehanao. Diovy ny saiko tompo malala ao, mba ho fisainana madio Jesosy mandrakariva eo aminao. Sasao amin'ny ranao Jesosy io, sasao amin'ny ranao Jesosy io ny fisainana. Sasao amin'ny ranao ny fisainanay tsiraray avy Jesosy io, zay mibebaka aminao. Tompo malala mamindrafo aminay, mamelany eloka i Jesosy io. Amboary izay, Jesosy malala ao. Diovy koa ny masonay, mba hijery mahitsy eo aminao Jesosy io. Mba adio Jesosy io, mba adio eo aminao Jesosy io. Ny fijerinay rehetra, mba hibanjina tompo ilay azo fijalinao. Tompo malala ao hibanjina any aminao Jesosy io, fa tsy ety amin'ny tany ity. Tompo malala ao diovy amin'ny ranao ny masonay, diovy amin'ny ranao ny masonay Jesosy io, mba adio eo anatrehanao. Sasao amin'ny ranao koa Jesosy io, ny sofinay. Diovy ny sofinay tompo zay norenesinay rehetra Jesosy. Ny teny ratsy rehetra, ny teniteny foana rehetra Jesosy io, zay avy any avavany ratsy fanahy Jesosy. Diovy ny sofinay Jesosy io. Ira zao tontolo zao tafiditra anatin'ny sofinay Jesosy io. Diovy ny sofinay mba adio Jesosy malala ao. Oka ianao anasany sofinay amin'ny ranao Jesosy. Tsy ny ranao reny no afaka manadio anay Jesosy amin'ny tsy famarinana rehetra. Jesosy malala ao, mangataka aminao koa tompo, diovy ny vavanay. Diovy ny vavanay tompo mba tsy teniteny foana tahaka ny fitenena ratsy fanahy. Diovy ny vavanay tompo, mamelany elokainy amin'ny teny rehetra, teny tsy mendrika teo anatrehanao, teny rehetra tsy araka ny sitraponao. Diovy ny vavako Jesosy io, diovy ny vavako Jesosy io, mba ho teny madio mandrakariva no iseho amin'ny vavako. Diovy ny lelako, diovy ny lelako Jesosy io, sasao amin'ny ranao soa, sasao amin'ny ranao soa Jesosy io. Diovy ny vavako Jesosy. Eto amin'ny tompo ny vavanao, eto amin'ny tompo ny lelanao. Ny vavantsika no tena mampanotantsika impiry, mangata amin'ny tompo manadiovany ny vavanao. Eny mangata amin'ny tompo Jesosy io, diovy ny vavanay. Diovy ny vavanay tompo, mba tsy teny fitaka. Diovy Jesosy io ny lelanay, sasao amin'ny rano soa. Sasao amin'ny rano soa Jesosy satria ny teninay ihany no hanamarinana anay, nanameloana anay. Diovy Jesosy io ny vavanay.
Sasao amin'ny ranao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy malalao. Oka ianao anadianay Jesosy io. Oka ianao anadio anay satria Tompo, andray ny fanasanao zay rehefa avy eo. Ka raha hisotro zany izay na zany amin'ny fahamelohana Tompo, dia ho very izahay. Jesosy io, mba ho mendrika izay andray ny fandraisana ny fanasanao Jesosy io. Mba ho mendrika izay Tompo, hifanatrika aminao amin'ny latabatra Jesosy io. Tompo malalao, diovy izahay Jesosy io. Diovy ny vavanay. Diovy ny taovanay manontolo, ny tenanay manontolo. Diovy amin'ny ranao ny tananay Jesosy. Diovy amin'ny ranao ny tananay Jesosy io. Oka ianao anasany ranao, anasany tananay amin'ny ranao Jesosy io. Diovy amin'ny ranao ny tananay Jesosy mba hadio. Mba hadio Jesosy io. Diovy ny tongotray. Tsy nalehan'ny tongotray tsy araka ny sitraponao. Diovy amin'ny ranao Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy io. Sasao amin'ny ranao ny tongotray. Sasao amin'ny ranao ny tongotray. Tompo malalao, sotronay koa ny ranao. Sotroiny rano Jesosy anadio ny taovanao sy ny tenanao manontolo. Sotroiny rano Jesosy. Eny, sotroiny rano Jesosy. Sotrokony ranao Jesosy. Sotrokony ranao Jesosy anadio ny taovako. Anadio anatin'ny tenako manontolo. Diovy ny taovako Jesosy amin'ny rano soa. Sotrokony ranao Jesosy io. Sotrokony ranao Jesosy io. Ikorina anatin'ny taovako Jesosy io. Anatin'ny tinaiko. Anadio Jesosy ny taovako manontolo Jesosy io. Oka ny ranao no amin'ny lalan-drako Jesosy malalao. Diovy amin'ny ranao aho. Diovy amin'ny ranao aho Jesosy malalao. Oka ianao andoro loharano karetina rehetra Jesosy io. Zay mitaditady foroporona amin'ny tenako Tompo. Dorako amin'ny ranao Jesosy. Dorako amin'ny ranao Jesosy ny aretina rehetra zay mipetapetaka amin'ny tenako. Tsy anakery, tsy anapahefanampy fa dorako amin'ny ranao Jesosy. Dorako amin'ny ranao Jesosy io. Ny loharano karetina rehetra dia dorako amin'ny ranao Jesosy io. Dorako amin'ny ranao Jesosy io. Ranao manadio ny taovako rehetra. Manadio ny lalan-drako. Manadio ny logoko hatramin'ny faladiako. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy io. Diovy amin'ny ranao ao Tompo malalao. Diovy amin'ny ranao ao Tompo malalao. Oka ianao anasay amin'ny rano soa. Oka ianao anasay amin'ny rano soa Jesosy io. Mamindra fo amiko. Mamindra fo amiko. Diovy amin'ny ranao a Jesosy io. Diovy amin'ny ranao a Jesosy io. Oka ianao amindra fo aminay zanakao tsiraray avy. Zay mibebaka aminao. Oka ianao andoro loharanoko retina rehetra Jesosy malalao. Izay retina amin'ny tsiraray avy Tompo. Oka ianao ny anasitrana Jesosy amin'ny rano soa. Anadio anay amin'ny rano soa Jesosy io. Ianao no mpamindra fo sy miantra. Ianao rery ihany Jesosy io. Tompo malalao mibebaka koa izay ho an'ny tany. Ho an'ny tany Jesosy io. Ho an'ny olonao tsiraray avy eran-tany. Tompo mifona ho an'izy ireo Jesosy malalao. Mifona Tompo ho an'izao tontolo izao Jesosy io. Mamindra fo Jesosy amin'ny zanakao tsiraray avy eran-tany. Mamela ny eliny. Mamindra fo amin'ny Tompo. Rehefa miantso anao izy ka mibebaka aminao. Satria ianao no mpamela eloka. Ianao no mpamonjy. Jesosy io. Mitondra koa izay Tompo an'ireo olona izay tsy anao Jesosy eran-tany. Mamindra fo amin'izy ireny koa ianao Tompo malalao. Mamela ny elika izy ireny Jesosy rehefa manatona anao izy Tompo malalao. Oka ianao Tompo, amindra fo amin'ny ratsy fanahy. Rehefa miverina aminao ny ratsy fanahy Jesosy araka ny teny teo Jesosy malalao. Mamindra fo aminy ianao Jesosy io. Satria ianao dia Andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po. Ianao rery ihany ilay tsara indrindra. Ka mangataka ny famindram-ponao Jesosy io. Oka ianao Tompo hiditra an-tsehatra. Hiditra an-tsehatra Jesosy io. Anafaka ny olonao tsiraray avy. Ka misaotra anao Jesosy. Misaotra anao Jesosy. Ianao Tompo efa niteny roainy devoly. Ka hitsanga Jesosy malala androka ny devoly. Androka ny asany fahavalo rehetra. Fa tsy anakery tsy anapahefana aminay Tompo. Ka amin'ny anaranao Jesosy andraisanay ny hery sy ny fahefana. Ka hitsangananay Jesosy io. Androka ny asany fahavalo. Raisiko ny hery sy ny fahefana. Raisiko ny hery sy fahefana Jesosy satria izy ihany no afaka mandroka. Izy ihany no afaka miady fa tsy ny tenanao. Ka raisy ny hery sy ny fahefana zay omeny Tompo anao. Raisy izany dia mitsangana. Mitsangana. Raisiko Tompo ny hery sy ny fahefana avy aminao Jesosy. Ka didiko sy androako ny asa-maty satana rehetra. Raisiko ny sabatry lanitra. Raisiko ny bouclier lanitra manao sy varazina didiko sy androako ny asa-maty satana rehetra miala nareo. Dia toroko amin'ny rano Jesosy. Toroko amin'ny rano Jesosy. Miala asa-maty satana. Teko amin'ny rano Jesosy. Paresy nareo. Zavaky ny elo ny plasareo satana. Toroko amin'ny rano Jesosy. Toroko amin'ny rano Jesosy. Miala nareo. Dia voly rehetra mandingana. Teko amin'ny rano Jesosy. Teko amin'ny rano Jesosy. Zavaky ny elo ny plasareo. Toroko amin'ny rano Jesosy.
torako amin'Andro Jesosy, miala reo tena amin'Andro Jesosy, miala reo miala devolombely Jehovah, torako amin'Andro Jesosy, torako amin'Andro Jesosy, raha Jesosy mandravarava devolombely Jehovah davaky ny elo devolombely Jehovah, miala tena amin'Andro Jesosy, miala devolo Lucifera amin'ny anaran'i Jesosy Nazareta, torako amin'Andro Jesosy, torako amin'Andro Jesosy, torako amin'Andro Jesosy andavaky ny elo plasy Lucifera efa resy zareo, potehako amin'Andro Jesosy, potehako amin'Andro Jesosy, miala tsy ambinina efa resy, miala devolo menarana ela didiko amin'Andro Jesosy, tapatapahako amin'ny sabatry ny tompo, tapatapahako amin'ny sabatry ny tompo, feu, 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 levina menarana ely andavaky ny elo plasareo, miala reo, miala devolon-dragona fitoloha, tapahako amin'ny ran'i Jesosy, tapahako amin'ny ran'i Jesosy, tapahako amin'ny ran'i Jesosy, tapahako amin'ny ran'i Jesosy, feu, 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 torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, tsy hanaketsaka raha fanatokantrano, tsy hanaketsaka fanamezan'Andriamanitra, torako amin'ny ran'i Jesosy, efa resy nareo, eto tareo Satana, potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, miala devolon'i Jezebela, didiko amin'ny Jesosy Nazareta, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, miala devolon'i Jezebela, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, andavaky ny elo ny plasareo, efa resy nareo, tsy ambiny nareo, miala devolon'i Zavavindrano, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, miala ato tokantrano, miala amin'ny ankonako, miala amin'ny asan'Andriamanitra, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny Jesosy, miala ny aretina tezaka tantady forona amin'ny tenako, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, torako amin'ny ran'i Jesosy, ran'i Jesosy, ran'i Jesosy, ran'i Jesosy mandravarava ny fahavalo rehetra, miala devoly ariko fahafatesana didiko amin'ny Nazareta, miala fahafatesana potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny Jesosy, miala devoly fahafatesana potehina amin'ny Jesosy, tsy manafinafika anay, tsy manafikafina amin'ny tokantrano, tsy manafikafika anay, miala potehina amin'ny ran'i Jesosy, miala amin'Andriamanitra, potehina amin'ny ran'i Jesosy, miala devoly ny arety mandingana, potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, miala rehefa resy nareo, ran'i Jesosy, ran'i Jesosy, ran'i Jesosy, ran'i Jesosy, feu, 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 davaky ny elo plasy nareo, efa resy nareo, miala devoly ny accident, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, miala nareo amin'ny ankonako, miala amin'ny asan'Andriamanitra, potehina amin'ny Jesosy, miala amin'ny asa Satana rehetra, miala nareo potehina amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, miala devoly mpanafitra any amin'ny ordinateur, miala torana amin'ny ran'i Jesosy, miala devoly mpanafitra amin'ny asan'Andriamanitra, torana amin'ny ran'i Jesosy, tsy ambiny nareo, potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, efa resy nareo, davaky ny elo ny plasy nareo, afo, afo mandravarava nareo, mandravarava nareo, miala koa ny devoly zay amin'ny plan rehetra ataon'ny Satana tady andravana asan'Andriamanitra dia tsy ambina fa torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny Jesosy, miala devoly ny mpamosavy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, efa resy tsy ambiny nareo, efa resy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny Jesosy, miala devoly fanampamitaka rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny Jesosy, miala devoly mpampiady rehetra, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny ran'i Jesosy, torana amin'ny Jesosy, devoly mpampisakitra dia potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, efa resy nareo, miala nareo davaky elo tasareo, miala nareo tsy ambiny nareo, ran'i Jesosy mandravarava nareo, ran'i Jesosy mandravarava nareo, na voatonona na tsy voatonona dia efa resy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, potehina amin'ny ran'i Jesosy, davaky ny elo pasona ran'i Jesosy, anareo ran'i Jesosy, sotranao Jesosy, sotranao Jesosy, sotranao Jesosy. Raha mikataka ny ran'i Jesosy andafitra anao, raha kofy amin'ny ranao zay Jesosy, io ka ny ranao andafitra anay, raha kofy amin'ny ranao Jesosy, ny ranao tompo andafitra anay, raha kofy amin'ny ranao Jesosy, raha kofy amin'ny ranao Jesosy mangatany ran'i Jesosy, raha kofy amin'ny ranao ny ankonako, raha kofy amin'ny ranao ny momba anay manontolo, raha kofy amin'ny ranao ny asanao Jesosy, oky anao andafitra ny ranao Jesosy amin'izao écran zao, raha kofy amin'ny ranao Jesosy, zao écran zao, raha kofy amin'ny ranao Jesosy ny asanao Jesosy, enao ny Andriamanitra lehibe indrindra, raha kofy amin'ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy, ranao ny ilainay tompo andafitra anay tsirairay. Oka ny jerinao hiaro anay, hiara dalàna aminay mandrakariva, misaotra Jesosy, saotra Jesosy, aleluia, aleluia. Andalaka antsika gataka ny fanay masina. Angatao ny fanay masina ameno anao. Gatao ny fanay masina ny tompo ameno anao. Satria vida izao ny tenanao, satria afaka ny fahavalo tao anatinao. Dia mangatà ny fanay masina ameno anao, mba tena ho feno fahasambarana ianao, araka ny ten'Andriamanitra teo, mba tena ho voly tsara anatrehan'i Jesosy isika mba ho mendrika. Angatao fanay masina ameno ny banga ao anatinao, angatao izy, angatao izy. Fanay masin'Andriamanitra velona ao, mangataka aminao fanay masina ameno ahy, fenoy anao ao fanay masina,
Fenoy anao ny banga rehetra ato anatin'ny tenako. Fenoy anao fanahy masina o. Ny fanahy masina mangataka ny fahafenoana avy aminao. Fenoy anao fanahy masina. Mila anao fatratra aho. Mila anao fatratra aho fanahy masina o. Fenoy anao aho. Fenoy anao fanahy masina. Fenoy anao ny fanahy. Fenoy anao ny fanahiko. Fenoy anao ny tenako manontolo. Fenoy anao fanahy masina o. Mila anao fatratra aho. Mila anao fatratra aho. Fenoy anao fanahy masina o. Ny fanahy masina mila anao aho. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay fanahy masina o. Fanahy fiton'Andriamanitra. Oky anao ameno anay. Hazavao ny sainay. Amboary izay. Ny fanahy fanasitranana trano izay marary. Sy trano izay marary. Sy trano izay marary. Sy trano izay marary. Sy trano izay marary. Fanahy fanasitranana sy trano izay marary. Sy trano izay marary. Oky anao nasitrananay tsiraray avy. Oky anao nasitrananay tsiraray avy. Sy trano izay fanahy masina. Sy trano izay fanahy masina. Ka ny afinao ikasika anay tsiraray avy. Ka ny afinao ikasika anay tsiraray avy. Fanahy ny iray. Fanahy ny iray. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay. Fenoy anao izay. Ny fanahy ny fahendrena. Omeo fahendrena izay. 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 Fanahy fahendrena. Fanahy fahazavan-tsaina. Hazavao ny sainay. Hazavao ny sainay. Hazavao ny sainay. Hazavao ny sainay. Fanahy fahiratana. Ka hiratra izay. Ka hiratra izay. Ka hiratra izay. Ka hiratra izay ray malala. Oky anao ameno anay. Oky anao ameno anay. Oky anao ameno anay. Avao izay fanahy masina. 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 Fa mila anao fatratra izay. Mila anao fatratra izay. Misaotra anao fanahy masina. Misaotra anao. Misaotra anao. Noy anao. Zao rehefa ty dia ty hatramin'ny farany. Zao rehefa ty dia ty hatramin'ny farany. Eny Jesosy. Rehefa ty azy dia ny ty azy hatramin'izay. Hatramin'ny farany. Jesosy. Ao amin'ny Jona 7:10 izany 5 voalohany. Tianao tokoa ny mpianatra anao Jesosy. Ary tonga aminay koa zany ankehitriny. Rehefa tianao zay dia tianao tokoa hatramin'ny farany. Misaotra ianao any Jesosy. Fa tiantsika hatramin'ny farany izy. Ahoana ny fitiavanao azy? Ahoana ny fitiavanao azy? Tiany tompo va ianao satsia? Tokony hakatoa azy ianao. Tokony hakatoa azy koa ianao. Adidio ny teny izay nomena anareo teo. Adidio ny teny izay nomena anareo teo. Jerevy ny fitiavany iray anareo. Jerevy ny fitiavany iray anareo. Izy rehefa ty dia ty hatramin'ny farany, hoy izy tamin'ireo mpianany. Ary tonga aminareo koa zany ankehitriny. Ka ahoana ny fitiavanao any iray? Ahoana ny fitiavanao any iray? Tokony mandeha amin'ny lalàna marina ianareo mba ho tafiditra lanitra. Miova, miova, mifoaza. Dia mbola misy ny fotoana. Dia mbola misy ny fotoana. Fa ho marobe ny overy. Marobe ny overy. Mifoaza ianareo. Mifoaza ianareo izay matory. Dia mbola misy ny fotoana. Aza manao adaladala intsony. Aza mivazivazy intsony ny amin'ny fifanahinao. Fa kesa dia ho avy ny tompo. Kesa dia ho avy ny tompo. Ka mifoaza ianao. Mijoroa. Mba ho tena lehilahy. Mijoroa. Mba ho tena vehivavy. Miaramila vonona. Milanja basy. Milanja basy. Dia sambatra izany. Ny Baiboly izany. Ny Baiboly izany. Ianaro ny teny. Ho an'ny tenin'Andriamanitra. Andro aman'alina. Mba hampiova anareo. Mba hampiova anareo. Hampijoro anareo. Tsiraray avy. Eny. Mankatoava ny tompo. Mankatoava ny tompo Andriamanitra n'Israely. Mankatoava ny tompo Andriamanitra n'Israely. Fa izy irery ihany no Andriamanitra. Izy irery ihany no Alpha sy Omega. Fiandohana ny fiafaran'izao tontolo izao. Ho avy izy. Ho avy izy. Ka izay navotany. Eny. Eny. Ka izay misy marika ihany. Izay misy marika. Ny anarany eo amin'ny andriny izay ho alainy. Eo amin'ny andriny izay ho alainy.
Aza mieritreritra hoe vitako ny asako ety, vitako ny asako ety, tena vita marina fa satsy, tena vita marina fa satsy, sa mbola tsy nanomboka ny asanao. Inona no nataonao? Inona no nataonao hatramin'izay ho an'ny tompo? Inona no nataonao hatramin'izay ho an'ny tompo? Aoka metraka fantany ny tsirairay avy. Aoka metraka fantany ny tsirairay avy. Miova, mihatsara, dia mbola misy ny fotoana. Dia mbola misy ny fotoana. Ho avy ny tompo. Ho avy ny tompo. Fa ny ivelan'ny alika, ny mpijangajanga, ny mpanompo sampy, ny mpimamy, eny any ivelany. Ho avy ilay solofony Jesy, ho avy hampiakatra ny olony, hampiakatra ny olony, ho anisan'ny vaky ianao, ho anisan'ny vahy ianao. Aza mitoky amin'olombelona, fa mitokia amin'Andriamanitra. Fa kely sady ho avy ny fotoana, fa kely sady ho avy ny fotoana. Saotra tsika, saotra fanahy masina. Zaho rehefa tidy aty hatramin'ny farany, zaho rehefa tidy aty hatramin'ny farany, fa ianareo no tsy mahay mity ahy. Ianareo no tsy mahay mity ahy, hoy ny tompo. Hoy ny tompo, aiza ny ajako raharay aho? Aiza ny fitiavanao zanak'olombelonay? Eny, impiry anareo no mivadika amiko, impiry nefa mbola mamindra fo aminareo foana. Ho avy ny fitsarana, ho avy ny fitsarana. Ho isy farany izao rehetra izao, ho isy farany izao rehetra izao. Saotra anao, saotra fanahy, saotra fanahy. Apocalypse 22:15. Apocalypse 22:15. Apocalypse 22:15. Ho maro ny ovelry, ho maro ny ovelry. Saotra fanahy masina, saotra fanahy masina. Kasi misaotra fanahy masina, misaotra ny amin'ny fitiavanao, ny famindraponao Jesosy. Misaotra anao Tompo, mihaja ho anao rehetra, midera ho anao rehetra Jesosy. Mankasitaka fe, mankasitaka fe. Misaotra Tompo, misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Alleluia. Saotran'i Jesosy tsika, saotran'ny fanahy masina ny amin'ny famanginy. Voninahitra ho an'ny tompo irery ihany. Dia tonga dia mametraka veloma aminareo tsirairay avy aho koa. Fa alohan'izany dia mifoaza tompo, mifoaza satria faraparateo henoko mihitsy fa malahelo mafy Jesosy, tena malahelo ny tompo. Henon'ny foko fa malahelo Jesosy satria betsaka ny olona tsy manaja azy, betsaka tsy manaja ny tompo, betsaka ny verin-dalana. Malahelo mihitsy Jesosy, malahelo Jesosy, malahelo Jesosy. Mitandrema tompoko fa isika anie no overany amin'ny hafobe, isika anie no overany amin'ny hafobe. Tsy ny tompo mihitsy akory no hoe zavatra anjo azy fa isika zanak'olombelona, isika zanak'olombelona. Dia mbola mananatra ny fanahy masina dia enoy ihany. Enoy sao dia anenenanao, sao dia anenenanao. Isan'andro, isa-segondra dia maro ny olona maty.
Maro ny olona maty, na tanora, na zaza, na lehibe. So sanatria ka nisa nandalo teto ianao ka ho faty tampoka. Nefa efa neny tety ihany ny amin'ny avy Jesosy. Ka mety efa any amin'ny elo, fa misy any amin'ny elo, fa misy any amin'ny elo. Tsapako izany. Ka oka tompoko ivo isika. Tsy niakitra akory no faty, fa zay tapitrano no faty. Ka raha mbola mare tenin'Andriamanitra eto ianao, na témoignage dia mifoaza, aza mangatakandro, aza manao fahazarana ny fanahinao so sanatrika very ianao. De miova, fa malahelo ny tompo, malahelo ny tompo ny amin'ny fanahintsika raha very isika. Raha very isika. Zay tompoko aho fa metraka veloha aminareo za koa fa isokerika no hanohy ny fotoana. Nahitra ho an Jesosy ihany dia mametraka veloha aminareo amin'ny rahasoso tompo. Amen. 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 Dia misaotra ny mpanompon'ny tompontsika Mama Felicia zany nanao an'iny nanomboka an'iny fotoana teo zany ary indrindra misaotra ny fanahymasina miteny mandrakariva mananatra antsika dia mampianatra antsika foana hitady an'ny tompo araka ny teny ampianarina moa zany na zaraina amintsika eto foana fa ho avy Jesosy rehefa akaiky tsisy intsony ny fotoana ohatsy izy fa aokantsika samy hanomana ny fomam-panahintsika eo amin'ny tompo zany. Dia takizay araka ny fantatsika zany efa nambara foana efa herinandro moa zay nambara fa androany dia mbola nampatsivona teo fa androany dia fandraisana ny fanasan'ny tompo dia samy hiomana zany tsika mino zay fa samy efa niomana ny tsirairay avy any an-tokantrano tsirairay avy zany na amin'izao mihaona mivantana ianao androany na manaraka ianao vao mandray ny enregistrement zany dia tsy misy tsiny mihitsy fa afaka manomana foana fa ny tompo mahita ny fo sy ny fanahin'ny tsirairay avy amin'ny fanomanana hihaona aminy. Dia arak'izany tokoa Jesosy rehefa hoe hihaona nandray fanasan'ny tompo dia inona nataony? Naniraka ny mpianatra izy dia niteny hoe ndana mankany amin'ilay efitra ohatran'izao efitra ambony dia anontaniao ilay tompontrano na ny mpianatra tsy mahafantatra ny inona fa gaga nanaraka fotsiny izay teneniny dia rehefa niteny ireo mpianatra ireo dia nanaiky daholo ilay olona. Tahak'izany mihitsy zany ny fandraisana fanasan'ny tompo tena mila miomana na Jesosy tena niomana zany naka efitrano manokana tsy ohatran'ny raha ny fitantarana azy dia isaka ny mivavaka Jesosy na eny an-tendrombohitra na ny ankalamanjana na ny amin'ny tempolo kianjan'ny tempolo fa teto izy dia naniraka ny mpianatra ndao hitady trano. Amin'izao fotoana izao zany dia araka ny mahazatra antsika indrindra ny any Madagasikara dia ndana mitady espasy na mitady salle fa araka hisakafontsika zay natsoin'ny tompo amin'ny mpianatra na tsika tsirairay avy izao hoe tsika zany ilay fofombady ilay fofombadin'ny tompo dia ampakariny dia nomany mihitsy nanaovany trano manokana efitrano manokana mba hiara hisakafo aminy dia efa nomana ny sady zany ny sakafo izay hohanina koa any an-danitra any satria any dia misy zavatra efa homanin'ny tompo antsika zany dia ny fahatsarana sy ny fahasambarana. Araka ny lohateny teo zany ny tenin'ny tompo hoe ny tena fahasambarana dia rehefa mihaona amin'ny tompo tahaka izao zany izay nahatonga anazy hoe naka efitrano manokana olona atao mariazy zany tena fahasambarana be zany dia aoka antsika zany mba tena ho sambatra tsy ho kamo tsy malain-daina araka ny teny teo fa tena ho sambatra hoe hihaona amin'ny tompo zay hiara hisakafo amin'i Jesosy dia tokony ho faly. Misy zany ny maro moa zany mety tsy amintsika ingany ka tsy amintsika izao fa vao mahita dia reo zareo ilay amin'ilay ho avy Jesosy izao no ambaran'ny zareo fa rehefa mihaona amin'ny tompo ny zava-dehibe dia hihaona amin'ny tompo isika amin'izao fandraisana izao zany atao fahatsiarovana azy aloha voalohany indrindra teniny zany na ampianariny koa teo fa mila manaiky ny teniny mila mahafantatra ny tenin'Andriamanitra dia mihaona aminy dia amin'ny fahasambarana tsy manao tsidipahatra araka ny fiteny fa tena maharitra mihitsy hoe za hihaona amin'i Jesosy dia efa niomana dia handray fanasan'ny tompo hiaraka amin'i Jesosy indrindra moa zany raha mibebaka tsika raha nanatrika hatramin'ny zany ianao dia mino zay fa mibebaka dia namindra fo mihitsy namindra fo ny tompo ary mamela heloko. Dia raisitsika ny teny zay zaraintsika zany nomanantsika ny fomam-panahintsika zay koa zany ao anatin'ny teny fampizarana foana hoe mila fantarina hoe maninona moa mandray fanasan'ny tompo Jesosy efa miteny fa hoe izao no atao fahatsiarovana
fa inona le fanasan'ny tompo dia inona zavatra niseho taloha na taoriana anio fa fampianaran'ny efa fantatsika zany rehefa mibebaka na fahan'ny tompo dia nanolo-tena ho azy alohan'ny andraisana ny fanasan'ny tompo ka raha zao ianao vao maheno ny tenin'Andriamanitra dia hivavaka tsika hanao vavaka fanoloran-tena ihany koa. Dia raha misy olona mihemitra variana dia hanavao ny fanoloran-tena alohan'ny andraisana ny fanasan'ny tompo zany. Fa miomana zany satria zao ny tompo no manatrika antsika, mijery antsika izy dia ho raisintsika ny Jaona 7:10. Jaona 7:10 ny 1:30 ka hatramin'ny 7:30 zany no vakiantsika hanazavantsika ny teny ny amin'ny hoe maninona moa tsika no mandray ny fanasan'ny tompo ihany koa. Za zany mila fantatra fa raha tsy fantatra dia lasa ohatran'ny hoe fahazarana fotsiny hoe fandraisana fanasan'ny tompo no zao no fanao dia milahatra amin'ny fanao dia manatona an'ilay mpanompon'Andriamanitra dia omeny mofo dia omeny divay na ranom-boaloboka fa tena hoe misy antony andraisantsika fanasan'ny tompo fa tsy hoe fahazarana dia fombafomba ihany koa fa tena hoe ny tompo no maniraka andraisana ny fanasan'ny tompo arak'ilay teny teo izy mihitsy ary hatramin'izay tsy mba maka salina zany tsy naka espasy fa noho ny nandray fanasan'ny tompo izy ny teny tamin'ny mpianatra ndao tsika hiaraka handray an'ity fanasana ataoko ity dia naka salina manokana ny tompo. Zany hoe zava-dehibe taminy mihitsy io zany. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny 1:30 manomboka amin'ny 1:30 amin'ny Jaona 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lohateny ato amin'ny baibolika hoe ny nandefonana azy. Ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny jiosy mba ho tapahina ny ranjon'ireo ka esorina ny faty mba tsy ho tratry ny andro sabata eo amin'ny hazofijaliana satria andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany sy ny an'ny iray ka izay koa izay niaraka nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazofijaliana. Fa noho nankeo amin'i Jesosy izy dia hitany fa efa maty sahady izy koa tsy mba notapahany ny ranjony. Nisy miaramila iray anefa nandefina ny lany voany ary niaraka tamin'izay dia nisy rà sy rano nandeha. Ilay nahita dia vavolombelona manambara ary marina ny fanambarany ary fantany fa milaza ny marina izy mba hinoanareo koa. Fa tonga izany mba hatanteraka ny soratra masina hoe tsy hisy ho tapahina ny taolany. Hoy koa ny teny iray ao amin'ny soratra masina hijery izay nolefoniny izy. Amen. Tsara ny tompo ampahafantatra antsika zany ny sitrapon'ny tompo. Ny amin'ny hoe ahoana moa zany ny zavatra niseho tamin'ny taorian'ny nandraisan'i Jesosy ny fanasan'ny tompo. Efa fantany fa ho faty izy ombona amin'ny hazofijaliana dia nanasa ny mpianatra izy hoe zao atao fahatsiarovana na ny mpianatra ary tsy nino ohatran'ny mierikerika hoe fa ahoana moa zany ty ataon'i Jesosy ty. Fa rehefa tanteraka ilay izy vao fantany zareo hoe tena zany tokoa moa zany ny tenin'ny tompo tamin'iny fotoana iny. Dia eto mahatonga ny Jaona moa zany eto ny manoratra hoe izay ilay nahita 1:30 hoe ilay nahita dia vavolombelona manambara ary marina ny fanambarany ary fantany fa milaza ny marina izy mba hinoanareo koa. Hoe tena nahita mihitsy izy tamin'ny Jesosy nombona tamin'ny hazofijaliana dia nanaraka teny ihany ny mpianatra samy mijery na dia tsy nanohitra satria natanjaka ny miaramila sy ireo olona nisambotra azy zany ny fahavalo indrindra koa moa ny jiosy. Ny jiosy ny tena faly mihitsy rehefa hoe nombona tamin'ny hazofijaliana Jesosy satria aleony naka an'ilay olona diso hoe tany am-pigadrana ary toy izay nanafaka an'i Jesosy. Dia eto ho vakiantsika avy eo fa raisiko amin'ny 1:30 tonga dia entiko hatrany aloha zany amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tonga izany mba hatanteraka ny soratra masina hoe tsy hisy ho tapahina ny taolany. Dia ao amin'ny Exodosy 12 zany 1:40 dia niraisiny tao amin'ny Salamo koa fa 4:30, Salamo 4:30 ny 1:20. Zany hoe ny teny rehetrarehetra zavatra miseho amin'izao zany dia efa nosoratan'ny soratra masina mialoha. Efa voasoratra mialoha izao zavatra izao fa tsy hoe zavatra notenenina hoe tanteraka tamin'ny andron'i Jesosy fa soratra masina dia efa niteny.
Dia ambarantsika foana hoe hatrany amin'ny voalohany dia Jesosy io ilay soratra masina io. Izy nandroena an'izao tontolo izao dia avy aminy tsy ho azo daholo io any amin'ny Jaona voalohany izy miteny an'izany. Fa tena hoe voasoratra amin'ny soratra masina izany. Eto manko maro ny tsy mino, izay izany ilay arak'ilay teny teo hoe raha izao ianao vao mihaino ka mahatoky na ino fa tahaka ny Jaona teo izy mihitsy manambara fa izay dia tena nahita mihitsy izao ny zavatra miseho. Dia izay koa izany nahita hoe Jesosy anie ka mifidy, tsy nijery ny fahotan'ny tsirairay avy izy fa namindra fo. Ka raha androany ianao vonona hanolo-tena handray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia atolory azy ny fonao. Fa efa hatramin'izany no efa nitenenana hoe izao ilay Jesosy Kristy io. Ny jiosy maro amin'izao fotoana izao raha mijery vavolombelona ianao amin'ny YouTube indrindra na ireny rabain moa izany iren'ilay olona mpampianatra amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra amin'ny jiosy izay tsy nino an'i Jesosy hoe fa tonga. Dia maro mihitsy mijoro vavolombelona hoe tena naninona no tsy nisokafana ny sainay hatramin'izay, maninona izay no tsy nahafantatra. Hoe efa voasoratra anie ity teny ity fa maninona no nidy ny saina izany satria napetraka tamin'izareo hoe ilay Jesosy dia mbola ho avy foana, mbola tsy tonga. Kanefa araka ny teny eto hoe efa tonga hozy izany mba hatanteraka ny soratra masina. Tany amin'ny Eksodosy dia ao amin'ny andiny fahafito amby telopolo koa hoe hoy koa ny teny iray ao amin'ny soratra masina hijery izay nolefonina izy. Nisy mpanompon'Andriamanitra jiosy tena mafana fo tena hoe mpitarika any amin'ny sinagoga mihitsy izany mijoro vavolombelona mihitsy hoe izaho hozy izy dia tena mpampianatra mahay tsy hanjery ny Torah moa izany. Ny Torah dia ilay boky 5 amin'ny Baiboly io tena hainy. Fa tena nandinika izy izany hoe naninona tsy nisokafana tamiko ny taty aoriana efa lehibe mihitsy izy vao niseho taminy ny Tompo. Ny Tompo manko rehefa hamangy dia miseho amin'ny fomba samihafa fa niseho tamin'ny manokana ny Tompo dia nampahafantatra anazy hoe efa fantatrao inona moa izany ny dikan'ity teny ity. Ao amin'ny Zakaria 12 andiny 10 raisitsika fotsiny izany efa nisoratany teo ihany koa ilay izy fa ho raisitsika. Zakaria 12 andiny 10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ahidiko amin'ny taranak'i Davida sy amin'ny mponina any Jerosalema ny fanahy ny fahasoavana sy ny fifonana ka hijery ahy izay nolefoniny izy. Izay izany rehefa ahidin'ny Tompo ny fanahy ny fahasoavana, nahidiny tamin'ny tao Jerosalema izany jiosy tamin'izany, tany amin'ny Zakaria izany mbola tsy tao Jesosy tamin'izany fa ao amin'ny jiosy no nasainy nahidina ny fanahiny tamin'ny taranak'i Davida. Ilay taranak'i Davida ilay jiosy tsy nino nanombo an'i Jesosy io ary nitoroka azy tamin'ny Pilato izany no niteneny hoe ahidiko amin'ny taranak'i Davida sy amin'ny mponina any Jerosalema ny fanahy ny fahasoavana. Fanahy ny fahasoavana dia ilay fanahy izany mahita hoe tena izao tokoa tena dikan'ity tenin'Andriamanitra ity. Fa inona ilay dikany hozy izy? Sy ny fifonana. Dia maro mihitsy izany ny jiosy amin'izao fotoana izao efa resy lahatra indray hoe tena ilay Jesosy ity indray tena izy kay fa tonga ihany kay Jesosy fa izay no mbola miandry foana. Satria efa voasoratra amin'ny tamin'ny teny aloha fantany ilay tenin'Andriamanitra efa tsy hanjery hoe ka hijery ahy grand tally izy ka hijery ahy izay nolefonina izy. Fantatry ny jiosy tsara io rehefa vakiana amin'ny teny hebreo manko tony hafa ny fomba famakiana anazy fa eto teny frantsay no hamakiantsika azy. Fa amin'ny teny hebreo tena mazava mihitsy hoe ay izaho ilay nolefonina. Jesosy ilay nolefonina dia hitantsika tsara amin'ilay teny teo fa izy mihitsy kay no nolefonina. Averintsika vakiana ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsika mba ino izany raha mbola arak'ilay teny teo raha mbola tsy nino ianao, mbola tsy nahafantatra ny Tompo hatramin'izay dia fotoana izany hanekenao an'ny Tompo hoe Jesosy ilay Tompo sy mpamonjy. Fa teny soratra masina dia tena manambara mihitsy hoe izy ilay nolefonina azafady. Dia vakiantsika izany ny andininy faha 1:30 tonga any amin'ilay nolefonina ihany izany tsika avy eo fa raha andininy faha 1:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary satria andro fiomanana ny andro dia nangataka tamin'i Pilato ny jiosy mba ho tapahina ny ranjon'ireo ka esorina ny faty mba tsy ho tratry ny andro sabata eo amin'ny hazo fijaliana satria andro lehibe izany sabata izany. Eto izany mahagaga hoe maninona moa izany ny voasoratra eto hoe tenenina hoe andro lehibe ny sabata dia mbola fampianarana koa izany natao hoe famarinana ny andro sabata. Izany no nitenenin'Andriamanitra hoe manaja ny andro sabata. Ny sabata dia ny andro sabotsy izany, ny sabotsy tahaka izao atao hoe andro sabata
fa tsy andro alahady na alatsinainy na zoma. Fa ny andro sabata dia andro sabotsy izay anaovantsika ny tompo dia tamin'izay nanomboka amin'izao fotoana izao satria ny tompo mampianatra, ny tompo mitarika amin'ny lalana marina, tsy mbola nieritreritira ny hoe hanaja an'izany andro sabata izany izay tamin'izany. Fa ny tompo niteny mihitsy hoe ajao ny andro sabata dia nefa ny fotoana natao amin'izao asa fanompony izao dia efa natao amin'ny sabata hoy ny tompo hoe izy no nifidy hoe ataovy sabata isaky ny amin'ny 7 hariva ny fotoana izay ampaherezana. Fotoam-pivavahana izany zao fotoana ionana amin'ny tompo. Ka ilay izy hoe andro lehibe izany sabata izany. Ilay sabata izany dia tena nanomboka amin'ny 12 alina tamin'ny zoma iny ka hatramin'ny 12 alina androany alina dia fotoana sabata asain'ny tompo miomana. Miomana antsika manaja ny andro sabata fa andro lehibe izany hozy izy. Dia arak'ilay teny teo izany maty Jesosy dia araky ny fomban'ny jiosy moa izany hoe manaja ny andro sabata izy dia niteny tamin'ny Pilato indray izy hoe mba tsy hanakorotana ny olona, mba tsy hisy indray ilay hoe famezivezy amin'ny andro sabata ka raha maty amin'ny andro sabata io Jesosy io dia aleo vonoina mialoha. Dia izay ny fanaon'zareo izany. Fanaon'zareo ilay izy dia rehefa tsy maty amin'iny ilay olona satria omboany amin'ny hazofijaliana ilay olona. Teto moa izany zoma no nanomboka nanomboana an'i Jesosy fa misy olona ohatra hoe omboana alatsinainy dia avelany eo amin'izao fa teto zoma natahorany sao dia tsy ho faty Jesosy dia hoe ndao atao dia mifanao tamin'izany. Anisan'ny fanao tonga dia tapahana ny ranjony. Rehefa tapahana ny ranjony angambany ilay olona efa reraka, efa lasa daholo ny rà dia satria miantona ambony hazofijaliana izy dia mety hoe tonga dia raha tapaka ny ranjony dia ho raraka daholo ny ràny dia ho faty eo ilay olona na tsy tokony mbola ho faty amin'izay ary. Dia izay no nahatonga an'zareo hoe andao ho tapahana hangataka amin'ny Pilato tsika. Ny jiosy io izany ilay jiosy tsy mino fa aleo tsy andro sabata ny fahafatesan'i Jesosy. Vakintsika ao amin'ny 2:20 amin'ny Jaona 2:20 eo ihany ny lohateny hoe nahafatesan'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy hoe taorian'izany dia fantatr' Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra mba hahatanteraka ny soratra masina ka hoy izy mangetaheta aho. Ary nisy bakoly feno vinaingitra nipetraka teo ary nisy spongy feno vinaingitra niraikitra tamin'ny hisopa ka nataony miaramila tamin'ny vavan'i Jesosy. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia niteny hoe vita dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Amen. Izay ilay izy hitantsika eto izany fa Jesosy tsy niandry an'ilay hoe fahafatesana hoe nitapahana ranjo fa inona no nataony taorinany efa fantatr' Jesosy hozy izy taorin'izany dia efa fantatr' Jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra. Eritrereto fa Jesosy nombona amin'ny hazofijaliana dia efa fantany hoe vita ny zavatra rehetra mba hahatanteraka ny soratra masina. Jesosy nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana, izy tena zanak'Andriamanitra, tena Andriamanitra nefa tena olombelona koa izy nanolotra ny tenany hitondra ny fahotantsika mahafantatra amin'ny fangily firiana sy nataontsika izy nahatonga azy tena olombelona. Izay mahatonga anazy efa fantany. Tsy mitovy amin'ilay izy roa lahy rehetra izany tsy nahafantatra fa izy dia efa nahafantatra mihitsy hoe vita ny zavatra rehetra. Ny zavatra nataony nandritra ny 3 taona mahery izay nanambarany ny fidianan'ny mpianatra, nampahafantariny andraikitra tokony ataon'ny mpianatra sy nanirahan'Andriamanitra azy araka ny teniny hoe aoka tsy ny sitrapoko no natao fa ny sitraponao rehefa tena mivavaka izy izany. Tany Getsemane dia fantany izy hoe vita ny zavatra rehetra. Dia niteny izy hoe mangetaheta aho. Hoe Jesosy hoe dia tokony hangetaheta fa misy dikany inona nahatonga azy niteny hoe nangetaheta. Dia naheno an'izay izany ilay miaramila teo, misy miaramila miambina dia niteny ny miaramila hoe ary nisy bakoly feno vinaingitra nipetraka teo ary nisy spongy feno vinaingitra niraikitra tamin'ny sopa dia nataony miaramila tamin'ny vavany izany, tamin'ny vavan'i Jesosy. Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy dia niteny hoe vita dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Izay izany ilay izy hoe amin'ny olona dia hoe mangetaheta aho dia ilay miaramila moa izany, ny miaramila izay anisan'ny angatahantsika raha miaramila ianao na hoe tena hoe manana fianakaviana miaramila dia angatao amin'ny tompo mihitsy mba tsy ho isan'izany hoe nozonin'ny tompo izany
amin'izany hoe nanombon'i Jesosy zany. Fa engany hoe ny miaramila fantatsika tsara, Jesosy tena nibedy nananatra manokana mihitsy ny miaramila amin'ny fanaporetana ny vahoaka zany. Satria rehefa manana fahefana, manana toerana hafa mihitsy zany eo amin'ny fitondrana dia tsy mianatra manapositra sy manao tsinotsinona ny vahoaka madinika, mandainga, maka kolikoly fa eto dia tena hoe tena tsy misy indrafo mihitsy. Eo aloha reo dia manifaly zareo, mandrora, ny satrohana tsilo, dia misafidy amin'ny akanjony. Ohatran'ny hoe ataon'zareo fifaliana mihitsy zany ny fahafatesan'i Jesosy fa izay engany hoe Tompo hamindra fon'ny tsirairay avy indrindra ho antsika izay eo amin'ny manam-pahefana zany amin'ny fotoana misy antsika ankehitriny. Dia eto zany rehefa fantat'i Jesosy ilay izy tsy nosotroiny akory hoe ilay vinaingitra tsy ilainy zany fa ny zavatra tiany ambara eto dia hoe niteny izy hoe vita dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny. Jesosy ihany nanolotra ny fanahiny fa tsy niandry an'ilay tapahana lohalika zany. Izay no antony hoe namakiana kely an'iny koa zany fa ny Tompo nanolotra ny ainy fa tsy tahakan'izy roa lahy hoe nitapahana ny lohalika vao maty ry zareo. Andininy faharoa amby telopolo anaran'i Jesosy dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany sy ny aininy iray koa izay niaraka nomboana tamin'i Jesosy tamin'ny hazofijaliana. Andininy fahatelo amby telopolo fa noho nankeo amin'i Jesosy izy dia hitany fa efa maty sady izy koa tsy notapahiny ny ranjony. Izay zany ny zavatra miseho izay nahatonga antsika hoe nivakiantsika ny teo ambony teo fa Jesosy no nanolotra ny ainy fa tsy miandry ny olona hanapaka ny ainy zany tamin'izany. Andininy fahadimy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy fahaefatra amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe nisy miaramila iray anefa nandefina ny lany voany ary niaraka tamin'izay dia nisy rà sy rano nandeha. Mahagaga zany hoe maninona no soratana manokana eto koa zany. Hoe nisy anankiray zany mbola tsy nino ve sa inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'izany fa ny tian'ny Tompo aseho dia izy ilay teny teo vakian'ny mpanompony teo hoe ambolena ao ambony rano velona. Jesosy ilay tena rano velona io, izy ilay rano velona dia tena mamozy izy amin'ny fotoanany ho an'izay rehetra mino an'i Jesosy. Raha mandray an'i Jesosy Tompo tsy mba hamonjy ianao dia miaraka aminy dia ianao zany ilay miaraka amin'ilay rano velona. Jesosy araka ny fanazavana koa zany amin'ny tenin'Andriamanitra dia izy ilay vatolampy niaraka tamin'ny zanak'Israely tany anefitra. Dia mahagaga isaka ny tsisy ny rano dia mitaraina ny zanak'Israely na dia mimenomenona ary dia ny Tompo miteny amin'ny Mosesy hoe ndana kapoha ilay vato ity fa hisy rano mivoaka eto. Io ilay Jesosy nokapohana nilay foniny eto zany, tsondromina dia namoaka rano. Zay izy io koa zany manambara efa naseho tany amin'ny izay mahatonga an'ilay hoe ny jiosy zany ilay rabbin izay resy lahatra efa maninona tokoa nisy rano foana. Jesosy tamin'ny nandehandeha ny zanak'Israely nifindrafindra dia izy ilay vatolampy. Teniny zany izy ilay vatolampy izay tena tsy miova. Izy ilay vatony lavin'ny mpanao trano no lasa fehizoro. Jesosy no tena vatolampy ary eo aminy no tena misy rano. Rehefa nikapohina izy dia nisy rano. Dia eto koa zany misy rano Jesosy koa nilatsaka ny rà sy ny rano dia izy ilay rano manadio antsika, ny rany manadio antsika. Ilay rano raha ambolena eo akaikin'ny rano tsika miaraka amin'i Jesosy zany, tsy mahay manao na inona na inona areo izy raha tafasaraka amiko. Raha ambolena miaraka amin'i Jesosy tsika dia tena ho velona zany dia hiroborobo ka izay ilay izy hoe ny rà sy ny rano izay nilatsaka nivoaka tamin'i Jesosy teo zany io ilay manadio sy manavao antsika mitondra aina. Io ilay ranon'aina any amin'ny Apokalipsy io averiny foana hoe ilay ranon'aina izay mivoaka eo amin'ny any amin'ilay toerana zany amin'ny Jerosalema vaovao misy rano sy izy misampana miala avy eo amin'ny seza fiandrianana dia ny zanak'ondry sy ny Tompoandriamanitra. Misy seza fiandrianana izay itoeran'Andriamanitra sy ny zanak'ondry dia misy rano mivoaka avao izy dia ranon'aina. Io ranon'aina io izy io fa io ilay teneniny eto. Jesosy rehefa nimboana nitsondromina maninona no lazainy manokana eto dia namoaka rano sy rà. Ilay rano Jesosy izay ilay hoe handray ny fanasan'ny tompontsika dia ilay rano Jesosy ampy manadio. Raha mihaino tsara ianao zany amin'ilay vavaka teo hoe rehefa mivavaka amin'ny fona dia mangataka ny rano Jesosy fa ny rano Jesosy reneny no manadio antsika. Rano Jesosy manadio antsika
De le rano zay mivoaka am' Jesosy no ranonaina ahafahantsika mandroso maharitra hatramin'ny farany miaraka am' Jesosy zany ka zay zany ivavaky avy eo alohan'ny fandraisana fanasan'ny Tompo raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao dia angatao io rà sy le rano zay mivoaka am' Jesosy eo mba miekeo izy ho tombo sy mpamonjinao fa ho dioviny ny fontsika, ny fanahintsika, ny tsy finoana rehetra de avaozony koa tsika zany raha variana araky ny teny ny fanahy masina teo hoe aza matory tsony. Raha mbola atao anatin'ny torimaso sy ny farerahana dia angatao ny ràn'i Jesosy sy ny rany sy ny rà ary ny rano mivoaka am' Jesosy hanadio antsika sy hampiroborobo antsika. Andiny faha 5 amin'ny anaran'i Jesosy teo amin'ny vakiantsika teo zany. Ilay nahita dia vavolombelona manambara ary marina ny fanambarany ary fantany fa milaza ny marina izy mba hainoanareo koa fa tonga izany mba hatanteraka ny soratra masina hoe tsy hisy ho tapahana ny taolany, hoy koa ny teny iray ao amin'ny soratra masina, hijery izay nolefoniny izy. Amen. Misaotra ny Tompo tsika fa tsara ny Tompo. Mampianatra antsika izy mba ahafantarantsika hoe ndao hiomana am'zao fihaonana amin'ny Tompo zao, fandraisana fanasan'ny Tompo ho vakiantsika moa zany ao amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo ny am'zany hoe zao no atao fahatsiarovana Korinthiana voalohany toko faha 1 vakiantsika avy eo fa hivavaka tsika raha vonona ianao androany handray an'i Jesosy dia atolony anao tokoa ilay rà sy ilay rano mba hamelombelona antsika, hamelombelona ny tsirairay avy ary raha variantsika reraka miembotra dia angatao koa ny ràn'i Jesosy ny rano zay mivoaka avy amin'i Jesosy hamelombelona antsika ka de hivavaka tsika alohany handraisantsika ny fanasan'ny Tompo. Hivavaka tsika Tompo. Eny Jesosy eo. Misaotra anao sainy amin'ny teny mampianatra anay manazava ny sitraponao. Ianao tokoa le tena rano velona, ianao lay vatolampy, ianao lay rano miboboka, manome anay ny aina, manome anay ny tanjaka, manome anay ny hery ary le rà zay mivoaka taminao ihany koa no fanadiovana, ho fanavaozana anay Jesosy de misaotra mampianatra anay ka raha hiaona aminao zahay indrindra handray ny teninao, handray ny tenanao, ny rànao, hisotro ny rànao dia ianao tokoa no tena nadio, efa namindra fo taminay ianao raha mibebaka sy mifono tokoa zay de hamindra fo ianao ary raha misy androany Jesosy vonona hanolotra ny tenany handray anao ho tombo sy mpamonjy de enoy ny vavaky ny tsirairay avy ianao hiaino azy amin'ny vavaka ataony tsirairay avy amin'ny misy azy avy. Zay de tsy mahita tokoa, ianao no mahita ka raha vonona izy de handray anao Jesosy, handray anao ho tombo sy mpamonjy androany ka de ekeo ny Tompo. Raisy Jesosy tomponao sy mpamonjinao fa hanavao anao izy, hanadio amin'ny rano, hanadio amin'ny rà koa ka de misaotra satria le ranonao Jesosy, le rano be nandraisanay nibatisa, le rano nibatisa ihany koa no nanadiovanao anay ka sahianay koa hiomby latabatra aminao handray anao Jesosy hiaona aminao. Ka raha misy reraka koa Jesosy, misy variana kivy am'zao fiainana fanarahana anao zao dia ho velombelominao izy Jesosy, ianao le rano mamelombelona, ianao le rano mampiroborobo, manome vokatra, manome tanjaka, mampijoro ka de hiaona hitady anao. Eny Tompo ho sambatra, ho feno fahasambarana, esory ny fanahiana am'zao fiainana zao, esory ny fieritreretana rehetra fa ianao ampahery ny tsirairay avy ka ataovy manaiky anao zay isan'andro. Misaotra satria ianao tia anay, ianao nanolotra ny tenanao tokoa teo amin'ny hazo fijaliana ary ny rànao, ny rà zay nivoaka taminao koa ny rano de manadio sy manavao anay tsirairay avy. Misaotra amin'ny fiasanao mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Misaotra ny Tompontsika dia hiomana antsika zany amin'ny handraisantsika ny fanasan'ny Tompo. Arak'le teny teo dia efa tam'zany Jesosy no efa nampiomana hoe namboary ny trano, namboary ny toerana de zao ozy izy atao fahatsiarovana ho hentsika eo amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra zay andraisantsika zany de eo amin'ny Korinthiana voalohany toko faha 1 manomboka amin'ny andininy faha 13. Hitsangana antsika hamaky ny teny dia hanomana ny fomam-panahintsika ny amin'ny sitrapon'ny Tompo am'zao fandraisana ny fanasan'ny Tompo zao zany. Hoy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy vakiako
Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadiana azy iny dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ilay mofo ka hoy izy: "Ity no tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy." Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana ary hoy izy: "Ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao am'rahako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo." Ivavaka isika tompoko. Eny ray aho, misaotra anao zay ny amin'ny lanoranao ny zanakao ilay tokana. Eny Tompo, zay de efa natsoinao ino sy nahafantatra tsisy afaka manantona anao hozy ianao Jesosy raha tsy efa ny taon'ny ray ka de ianao no nampitaona anay tamin'ny fanahin'ny ray Jesosy. Misaotra koa araky ny teninao fa tsy anareo no nifidy ahy hozy ianao, fa izaho no nifidy anareo. Ary indrindra maniraka anay mba handeha hamokatra sy hamoha satria tafaray aminao lay rano velona, lay rànao mikoriana ao anatinay zany no tianao hampatsahivana anay isan'andro. Ka dia masiny Jesosy zao fotoana zao masiny ny famantarana. Aoka ianao Jesosy hanamasina ny zavatra rehetra efa mibebaka taminao zay, efa mifona taminao teo aoka tsy tsaraina amin'ny fahotanay zay fa aoka ianao hanavao indray zao fanoloran-tena, fihaonana zao Jesosy ka dia diovy am'ranao soa zay sasao am'rano soa hafa-kely ary ny tenanao ihany koa zay tena nidina avy any an-danitra, ny tenanao ampy hanome anay tanjaka, hanome anay fahasalamana, hanome anay hery koa, hanolontsaina, hanome fahendrena ary indrindra hameno anay le fanahinao masina am'zao hazakazaka am'fanarahanao zao hihaona aminao any an-danitra any zany mandrakariva no fanirianay ka dia miasà ianao hamarino sy hamasino zao fotoana zao ho voninahitra ny anaranao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alleloia. Amen. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro am'kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandram-piaviny. Amen. Dia ho raisintsika ny mofo dia hohanintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia toy izany koa ny kapoaka, ny ranom-boaloboka dia raisintsika hosotrointsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ivavaka isika tompoko. Eny ray aho, misaotra anao zay satria ianao tokoa de tena tia anay araky ny teninao tamin'ny alalan'ny hamanginao teo fa ianao rehefa tia de natea hatramin'ny farany ka dia misaotra indrindra mamerina indray mamelombelona anay am'ranao am'lay rà manadio am'rano, manavao anay Tompo indrindra ny tenanao, le tenanao ianao tena le mofo velona nidina avy any an-danitra ka dia misaotra amin'ny tenanao ho tanjaka, ho hery, fahasalamana ho anay tsirairay avy ary ny ranao soa Jesosy no nosotroinay teo ny ranao nosotroinay de hitondra tanjaka koa, hanadio ny tenanay, hanadio ny fonay Jesosy ka de rà vaovao ny ikoriana ao anatinay manomboka izao hanala zay tsy hainao rehetra, ny tsy finoana, ny fanahiana am'zao fiainana zao ny fieritkerehana, indrindra ny asan'ny maizina rehetra de efa nidorana tam'ranao Jesosy ary nidiovina am'ranao Jesosy Kristy. De misaotra satria tia anay ianao, tsy miova ny fitiavanao hatramin'ny taloha koa mandrakizay de sambatra tokoa zay Jesosy, sambatra zay satria tianao zay hiaraka aminao mba tehirizo, ho isan'ireo tsara fanahy Jesosy manana lay fanahy tsara miaraka aminao Jesosy de feno finoana, mahatoky, manara-dianao araka ny teninao tokoa fa sambatra zay voavela ny heliny sy voasarona ny fahotany.
Mba zay rehetra izao Jesosy ho sambatra feno fifaliana ny tenanay, ny fiainanay, ny fo sy ny fanahy rehetra satria voavelanao ny elikay ary tsy sainao tokoa ny fahotanay rehetra. De misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny famindraponao ka n'iza manatrika nandray anao androany na nanolo-tena vaovao indray ho anao de hiaino ianao any an-danitra any ka de zany ny fanirianay hiaona aminao any an-danitra any satria efa akaiky ianao, ho avy ianao Jesosy araka ny teninao foana, ho avy ianao. Tsy misy intsony hozy ianao ny fotoana fa akaiky ianao ka dia aok'izay hiomana ary faly zahay am-piomanana am-piandrasana anao de misaotra mivavaka, misaotra amin'ny fotoana rehetra teto. Ho voninahitry ny anaranao zany aingane Jesosy sitrapony ao tanteraka hatram'izao ko mandrakizay ny asan'ny devoly tokoa de efa androahana teto tsy hanakera aminay intsony. Aoka ny faneno masina momba anay andranao soa an-drakotra ka de misaotra miasa, misaotra mamaly vavaka, voninahitra ny dera ho anao irery ihany i Andriamanitra masina, 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 tompon'izao rehetra izao, henoko ny voninahitra ao ny tany rehetra. Alleloia, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika tanteraka ny fotoana androany dia feno fifaliana aingane ny tompo hamangy antsika tsiraray avy de araky ny famparizana teo zany na amin'ny manaraka ianao zany vao henon'ny vidéo de aza misalasala miomana tsara fa hiaona sy hamangy anao ny tompo ka dia raha sitrapon'ny tompo zany ny programantsika amin'ny ankapobeny dia isaky ny voalohan'ny volana sabata voalohan'ny volana ny fandraisana fanasan'ny tompo. Zay no nanatanterahany androany ka dia soratsika fotoana androany dia manao velomanao zany zay mianadahy aminaran'i Jesosy aoka tsika samy ambin'ny tompo zany raha mbola tsy tonga ny tompo amin'ny heriny de eto ny fotoanantsika manomboka amin'ny 7 ora alina de voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleloia. Amen.